eny ary afaka dia mbola ho ampitongona ho amintsika hatrany ny fahasoavany Jesoa Kristy Tompo. Mibanjintsika ry avako ny loha-hevitra amin'ity volan'ity manao hoe mandresy ny fahafatesana ny Tompo, ka dia tsoatsika avy amin'izany ny fandiniana loha-hevitra hoe ny hery ny fahafatesany Kristy. Raha mitenitsika mantsy hoe mandresy ny fahafatesana ny Tompo dia tsy maintsy manaiky isika fa lay fahafatesana efa nahazo ny Tompo no resahana eto. Tsika rehetra dia mahafantatra fa efa maty ny Tompo, efa niara ny fahafatesana izy, ary ny herin'io fahafatesan'ny Tompo io no andeha ho resahantsika amin'ity andro an'ity ry avako malala. Aty am-piandohana raha vao miresaka tsika hoe ny herin'ny fahafatesan'ny Tompo na ny herin'ny fahafatesan'ny Kristy, dia zavatra anankitelo lehibe no tonga dia ao an-tsaintsika zany hitarihanantsika amin'izao fampianaran'izao. Voalohany, raha miresaka tsika hoe ny herin'ny fahafatesan'ny Kristy, dia voalohany ao anatin'izany dia mila manaikitsika aloha fa isika koa no efa maty, isika no mipetraka ao amin'ny toeram-pahafatesana, mba tsy lazana hoe ao anaty fasana no hipetrahantsika. Zany hoe ho resahana zany ao amin'ny fizarana voalohany ny fahafatesantsika na ny fahafatesan'ny mino, raha ohatra ka izay no ilazana azy. Ao amin'ny faharoa, iresahana amintsika ny fahafatesan'ny Kristy. Jesoa le maty teo amin'ny hazo fijaliana ny andro zoma masina izay ankalazaintsika tsy ho ela. Inona no hevitra finosiny ny fahafatesan'ny Kristy? Nanahoana moa zany? Nanahoana ny fomba nahafaty ny Tompo teo amin'ny hazo fijaliana? Ary eo amin'ny fizarana fahatelo sika no tena mifantoka amin'ny ity loha-hevitra izay banjintsika hoe ny hery ny fahafatesan'ny Tompo. Raha maty isika dia maty koa ny Tompo. Inona ny fandraisan'izany? Inona ny lanjan'ilay hoe Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana? Izay no ezahana hovaliana amin'ity an'ity, ary izany koa no hahatakarantsika ny hevim-panahy ny loha-hevitra izay diniantsika manao hoe ny mandresy ny fahafatesana ny Tompo, araka izay hitantsika amin'ity volana aprily ity. Ety am-piandohana ry avaka, raha miresaka hoe fahafatesan'ny mino, zay zany ny fizarana voalohany, ny fahafatesan'ny mino. Tsika kristianina dia ambara soratra masina fa maty fahavelona. Rehefa miresaka hoe maty fahavelona dia andehantsika hiverina hahatsiaro lay tantaran'ilay zanakalany nananganan Jesoa, ny zanakalany lay mpitondra-tena tao naina fahizay. Afaka jerentsika izany ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 7. Manasa antsika ry avako mba hamaky zany soratra masina izany. Filazantsara araka ny Luka 7, ny ovakitsika dia ny 1:40 hatramin'ny 1:40. Io zany no atarafantsika hoe manahoana ny endrim-pahafatesana mahazo atsika ankehitriny, mahazo an'ilay mpitondra-tena tany naina fahizay, fa mahazo atsika koa ankehitriny. Luka 7 ny 1:40 hatramin'ny 5:10 no ovakitsika. Raha eo ambany masonareo ry havako, izany tenin'Andriamanitra izany dia asaiko ianareo mba hiaraka hamaky amiko amin'ny anaran'ny Tompo. Luka 7:11-15 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary taoriana kelin'izany Jesoa dia nakany an-tanàna atao hoe Naina, ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary efa mity eo akaiky ny vavahadin'ny tanàna izy
dia indro nisy fatony lehilahy anankiray nentina nivoaka izay zanaka lahy tokany reniny sady mpitondra teny raha vehivavy, ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Ary no nahita ny raha vehivavy ny tompo dia onena azy ka nanao taminy hoe aza mitomana. Ary nanatona izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izay nilanja, ary ho Jesosy, ry zatovo hoy izao aminao miarena, dia niarina ny maty sady niteny, ary dia natolony tamin'ireny. Atreoka eo amin'ny 140 sy ny 12 no tena ahitantsika ny toetry ny fahafatesana izay mpahazo ny zanak'olombelona. Somary diniantsika kely zany ilay tranga izay misy eto. Problema n'ilay vehivavy mpitondra tena. Deja aloha zany izy mpitondra tena. Le hoe mpitondra tena zany dia hoe arabaky teny mihitsy le filazantsika malagasy hoe miankin-drindrina irery. Tsy tamin'ilay miteraka fotsiny izy no miankin-drindrina irery, fa efa lehibe ny zanany mbola miankin-drindrina irery izy, satria ilay vadiny izay antenainy hiaraka hitaiza aminy tsy eo intsony. Izy onjonjony samy rery zany ny miatrika ny fiainana. Indro anefa ankehitriny hitantsika ilay hany arena izay ananany dia ny zanany. Jereo tsara ny filazan'ny Luka anazy, zanany manao ahoana io? 12, zanaky ny lahy tokany reniny, zanaka lahy tokany reniny. Eto zany dia hitantsika fa io no hany afaka mandovy, io no hany afaka mandovy, ary io ihany no hany taranaka, io no mamelo maso ny taranaka. Indro nefa ankehitriny maninona ilay zanany? Maty. Raha miteny hoe maty ilay zanaka lahin'ilay mpitondra tena dia tsy hoe maty fotsiny ilay zazalahy, fa hoy ilay fitenintsika malagasy mana hoe tena maty taranaka ity vehivavy ity. Raha ho faty ity zazalahy ity dia tsy isy taranaka fa ho tapitra eo amin'ny vehivavy io zany ny taranany ray aman-dreny. Tsy isy andimby azy intsony. Ny vady rehefa maty tsy mbola afaka hiteraka indray izy. Lay zanany izay nisy indray ty maninona koa maty. Zany hoe maty le lehilahy, fahafatesana mahazatra antsika iny le zanany, fa maty taranaka ihany koa ity vehivavy ity. Tena fongana ny taranaka, tsy misy intsony ny bandovy. Endrim-pahafatesana ray hafa ihany koa zany. Fa endrim-pahafatesana anankiray izay tiako hisariana ny saintsika koa dia zao: tsy nijanona teo amin'ilay vehivavy mpitondra tena ny fahafatesana. Teo moa zany resahantsika hoe lay zanaka lahy ny maty, tsy nijanona teo amin'ilay zanaka lahy ny maty fa nitatra tany amin'ireny. Io vehivavy mihitsy koa zany maty fahavelo satria tsisy mpandovy izy. Fa tsy mijanona teo amin'io anonana raha io fahafatesana. Rehefa mamaky tsara tsika ny 12 ihany, averiko vakina amintsika manao hoe ary rehefa mity eo akaiky ny vavahady ny tanàna izy dia indro nisy fatiny lehilahy anankiray nentina nivoaka. Iny aloha zany efa endrim-pahafatesana hoe zay maty zany dia avoaka ny ivelany. Endrim-pahafatesana zany hoe tsy poniny ao an-tanàna intsony izay maty. Iny le endriky fahafatesana teo iny. Fa raha tohizana le izy dia manao hoe nisy fatiny lehilahy anankiray nentina nivoaka izay zanaka lahy tokany reniny sady mpitondra tena raha vehivavy, dia nareo manohy azy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Ity tranga izay misy ity zany dia tsy fahorian'ilay mpitondra tena fotsiny, fa fahorian'ny vahoaka ny naina ray aman-tompony. Naina le anaran-tanàna zany. Vahoaka ny naina
no indro miaraka zoim-pahorina miara-mivoaka ny tanàna niaraka tamin'izareo izay midona-pahorina. Izany hoe nahakasika ny fiarahamonina ray manontolo ny ray tanàna ny fahafatesana izay nanjo hitantsika eto. Raha fehezana zany dia manao hoe fahafatesam-piarahamonina mihitsy no hitantsika eto. Dia mijery zany tsika amin'ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny sy ny fiainantsika ankehitriny dia mahita fa tranga misy ankehitriny endrim-pahafatesana marobe samihafa no misy ankehitriny. Eo zany zao ilay tenentsika hoe maty taranaka ny fivavahana kristiana any amin'ny firenena tandrefana, maty taranaka ny modely sy ny fitondrantena tsara, ireo izay heverina fa fomba mamoetra no lazaina fa lamaody, ireo izay heverina fa fitafy mampiderany afenina no antsoina hoe manaraka ny toetrandro, maty taranaka ny fitezana izay nomen'ireo ray aman-dreny, nomen'ireo izay ataontsika hoe nitaolo teo aloha, maty taranaka ny tranga samihafa izay heverina naso itsika izay zokonjokony eto dia mahafantatra tsara hoe ahoana moa ny fitezana fahagasy tamin'ny androntsika fotsiny ary zany no resahana, tsy teny tany amin'ny tôlo lavitra be tany fa tena mbola hitanao hoe misy fitezana mipetraka. Fa ankehitriny na mikapoka ny zanaka fotsiny ary dia efa lazaina fa efa tsy izany tsony tokony ho izy aloha andeha amin'ny safidiny maty taranaka ilay fitezana. Ary tsy hoe maty taranaka fotsiny fa maty fiarahamonina mihitsy. Fiarahamonina manao ahoana no fiarahamonina misy antsika? Fiarahamonina izay ao anatin'ny tontolo feno fahalovana, feno faharatsiana. Andehany alaivo sara an-tsaina tahiny tompo ianao lasa mpitondra fanjakana président de la république an'ny Madagasikara. Dia imagineo alaivo sara an-tsaina ianao zany filoham-pirenena, ahoana ny ataonao ahafongana ny kolikoly ao Madagasikara, miaingany amin'ilay zavatra madinika kely, tsolotra kely na 500, 1000, izay efa manetika ny fiarahamonina ray manontolo. Tena efa fiarahamonina maty mihitsy, ozy izy ny fitenena génération perdue ny zavatra misy, fiarahamonina maty. Ary tsy hoe fiarahamonina maty fotsiny amin'ny ankapobeny zany, fa raha miresaka fivavahantsika dia mahita fa tontolo maty ara-panahy zany ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny, tontolo maty ara-panahy. Le hoe maty ara-panahy zany dia le ambarany bokon'ny Ezekiela le nahita taolana, asa raha tadidinareo nahita taolana dia mihetsika le taolana dia mifanatona le taolana. Rehefa tena tsy hoe ino ireo dia taolana mandehandeha, taolana mihetsika, entina ilazana ny fiainan'ny olona izay mihetsika ankehitriny kanefa tsy manam-panahy, ny fiainan'ny olona ankehitriny izay tsy mandeha amin'ny izay hitondran'ny fany masina, hitondrana Andriamanitra azy, ny fiarahamonina izay minimikipy na ny fiangonana aza indraindray izay minimikipy eo anatrehan'ny faharatsiana marobe izay misy eto amin'izao tontolo izao. Tena ozy izy ny hiraniza le mihira mpanakanto malaza izay mihiran'iny hoe izao tontolo izao marary avokoa, saina vatana fanahy indrindra ny fo. Dia tamin'ny saina eo ny karazana aretina rehetra entiny ilazany fa fiarahamonina maty ara-panahy ny fiarahamonina misy antsika. Raha izany zany no jerena dia tsy gaditsika raha mahita ireo tranga marobe izay taratry ny fahafatesana amin'ny endriny be dia be. Misy eo dia misy ady lava, dia misy korotandava, dia misy aretina, dia misy fifamalinana, tabataba n'izao tontolo izao izay
endriky ny fahafatesana mifanohatra amin'ny tena izy moa zany raha marina rehefa hoe marina dia mangina tsimikely fa nefa ny hitantsika tsara fa ny fahanginan'ny fahamarinana miteraka an'ireo korotana marobe izay misy eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Afaka detahena be zany endrim-pahafatesana misy eo amintsika, eo amin'ny fahafatesana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny mpino izany. Fa tsy mivalapatra be amin'izany isika, fa izay mahamainky antsika dia ny andeha hanakatra ny fahafatesan'i Kristy. Raha miteny iray tsika hoe fahafatesan'i Kristy dia efa niteneniko teo aloha hoe Kristy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ary inona no endrika isehoan'ny fahafatesan'i Kristy? Rehefa dinihana zany dia zao no izy manao hoe ny fahafatesan'i Kristy dia azo lazaina koa hoe fahafatesana tsy ara-drano. Raha miresaka lalàna zany tsika dia tsy nanaraka ny procédure moa zany inona no andikana azy. Fahafatesana fanameloana ho faty tsy nanaraka procédure judiciaire no nahazo ny tompo. Zany ny endriky fahafatesana satria ahatsiarotsika ny herinandro masina ilay zoma masina dia ity io resaka anareo ity zany le tranga niseho tamin'ny alakamisy masina sy ny zoma masina izay niteraka ny fahafatesana tompo. Inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga dia zao: ambara fa niara-ny fahatezeran'Andriamanitra ny zanany dia Jesosy Kristy zany. Vao tamin'ny volana lasa tsika nandinika aloha hevitra manao hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo. Be dia be ny fanditiana zany loha hevitra izany. Ny hevitra izany loha hevitra hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo fa teolojiana anankiray izay nanazava fa nidikany hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo dia zao koa izy nidikany io: novalian'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy zanany ny faharatsiana zao tontolo zao. Zany hoe nitambesatra tao amin'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ny faharatsiana zao tontolo zao, ilay fahafatesan'izao tontolo zao izay niresantsika teo. I Jesosy Kristy zany no antsoina hoe niara-ny fahatezeran'Andriamanitra, tonga tao anatin'ny fahalotona faratapony zao tontolo zao, ka dia tonga tamin'ny fahatezerana faratapony koa Andriamanitra, ka tsy nanao an'ilay toy ny hitantsika ohatra hoe nanao ny safodrano izy, nandrava ny Sodoma sy Gomora izy, fa teo amin'ny faratapony ny fahatezerana dia ny zanany no nasainy nizaka ny fahalotona sy ny faharatsiana izao tontolo izao. Arak'izany dia ambara fa nahatra an'Andriamanitra tamin'i Jesosy Kristy ny fahatezerany, ka natonga ny Kristy niaritra hatramin'ny hazo fijaliana. Zany no hitantsika moa efa nahazatra antsika loatra hatramin'izay ilay Jesosy Kristy niantso hoe Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana no dia nafoy ahy ianao sy hoe raha azo atao esory amiko ity kapoka ity, kanefa tsy nalan'Andriamanitra ilay izy satria mafy loatra ny fahotan'ny zanak'olombelona, ka raha nesorin'Andriamanitra tamin'ny Jesosy Kristy ny kapoka dia tsy maintsy niara-ny loza, tsy hitanavanavana izao tontolo izao. Eo zany aloha dia miveryntsika etsy amin'ilay roa hevitra kely etsy ambony etsy manao hoe ny fahafatesan'i Jesosy Kristy fahafatesana tsy ara-drano, ny zakany tsy eran'ny aina, ny zakany tsy nataony ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Isika no nanota izao tontolo izao no feno faharatsiana, fa ny zanak'Andriamanitra no natolotra ho faty. Zay zany no saringezabe. Raha ny marina zany dia tsy ara-drano zany raha ny fijerintsika mahitsy,
tsy aradrarina izany. Fa rehefa tena manatombotra akaiky isika hoe nanahoana no fomba nahafatin'ny tompo ilay laka misy masina sy zoma masina, dia araka ilay nyteneniko teo, tena tsy nanaraka ny lalàna, ny fomba namoana ny tompo. Ahoana ny lazana fa tsy nanaraka ny lalàna izy? Tsy nanaraka ny lalàna izy satria niara-ny fitsarana tsy marina. Niara-ny fitsarana tsy marina. Raha ny marina zany dia zao manao hoe tsy nisy marina ny fomba nahafatesan'ny tompo rehetra hatramin'ny nahafatesana. Tsy nisy marina ny fomba nitsarana ny tompo rehetra hatramin'ny nahafatesana. Tsy marina ny mpitsara azy, tsy marina ny mpiapanga azy, tsy marina ny toeram-pitsarana azy, tsy marina ny votoatin'ny fiapangana, tsy marina ny manodidina rehetra ny fitsarana. Amin'ny endrika ivelany zany zao jerentsika izao voalohany ny endrika ivelany izay mitsara raha ny marina dia zao manao hoe ny synergiona. Zany zany no fitsarana jiosy izay nisy tamin'izany. Ny synergiona no mitsara raha misy lalam-pivavahana voadika, izany hoe nodikainy ka mendrika ho tsaraina, dia ny synergiona no mitsara. Ny synergiona dia fitambarana olona fitopolo isa ary ny lohan'ny synergiona nantsoina hoe mpisorona be. Anankiray ihany zany ohatrany hoe zany raha miteny an'izany zany dia ohatrany hoe lehibe ny haute cour constitutionnelle. Anankiray ihany zany tamin'ny nitsarana an' Jesosy Kristy nefa dia izao samy nitsarana azy en même temps i Kaiafa mpisorona be sy mpisorona be anankiray hafa izay nodimbiasa. Izany hoe ireo moa zany misy parafosana sivinampo, izy mihoatra filazan'izany le rafozana sivinampo, dia samy nitsara an' Jesosy Kristy en même temps. Tsy marina zany ny mpitsara an' Jesosy Kristy teo amin'ny mpisorona be. Ray izay. Ny faharoa dia mbola tsy marina ihany koa ilay synergiona izay nitenenitsika teo. Raha marina ny synergiona dia fitambaran'olona fitopolo, dia rehefa misy zany fahadisoana na heloka nataon'olona raiky dia tsarainy ny eo amin'ny synergiona izy olona fitopolo no tokony tsara azy. Jesosy Kristy vao nisamborona tany Getsemane ny alakamisy alina, tonga dia olona mpisorona be synergiona vitsivitsy no mitsara azy. Tsy ampy zany ny kôta ny mpitsara an' Jesosy Kristy fa tena natao aterisetra tsy maintsy ho tsaraina izy. Tsy marina koa zany ny synergiona. Fantatsika tsara fa misy olona sasany hoe synergiona izay nendany tamin'i Jesosy tao hoe ry Josefa avy any Arimasia hoe synergiona e. Fa manino ny Josefa tonga dia niezakazaka rehefa maty ny tompo, tonga dia naka ny tompo sy aloha izy any amiko ny leo fantany fa marina io. Fa maninona antsika eo anatrehan'izany rehetra zany no nataony fitsarana? Satria fiapangana natao anterisetra ny fanenjehana ny tompo. Mbola misy ihany koa raha marina araka teniko teo ny synergiona zany dia manana lapa filazantsika ty moa zany dia hoe palais de justice. Misy lapa fitsarana. Rehefa ohatra zany ka meloka ny olona anankiray dia hoentina ao amin'ilay lapa, dia vao an'ilay membre ny synergiona dia tsaraina. Jesosy Kristy teny an-dalana no tsaraina, tsy mety natao amin'ny palais de justice. Tsy marina koa zany ny toeram-pitsarana amin'ny tompo. Mbola manamarina foana hoe fitsarana anterisetra no natao taminy. Ary farany tena lalàna jiosy any mipetraka fa ny fitsarana ara-pivavahana rehetra dia fitsarana amin'ny andro atoandro.
ny alaka misy alina voavoasambotra ny tompo tany Getsemane natao izay avy tamin'ny fitsarana tamin'iny andro alina iny, mbola tsy marina koa zany ny fotoana ny tsarana raha diniantsika zany dia tsy misy marina ny fotoana ny tsarana ny tompo. Zay ny an-danina fa ny ankilany dia mbola vomaika mahazendana notsarainy sinedriona i Jesosy Kristy satria jiosy izy, no ampangainy izy fa nanao blasfemy, nanao fitenenan-dratsy an'Andriamanitra, milaza ny tenany ho Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy izay no ny ampangany an'i Jesosy dia tena tsy navoan'i Jesosy izy, fa terena zany ho nanao blasfème Jesosy, fa izay no avoazana. Ny lalam-pivavahana zany ny sinodriana dia tsy navoan'i Jesosy raha vao tsy ny code religieux no voakitika, zany hoe ilay lalam-pivavahana ka nidedavin-drareo mihitsy izay tena hiampangana azy, ary misy tena mpiapanga ao. Io misy tenin'Andriamanitra na nivakitsika tamin'ny maraina izy ny ampangan'ny voafidin'Andriamanitra, misy tena devoly mpiapanga mihitsy tao ny akize fa nanao blasfème io Jesosy io. Dia azon'ilay mpisorona be, azon'ilay sinodriana tsaraina tsara zany izy satria lalam-pivavahana amin'izao dika. Zao nefa tamin'ny fotoana izay tamin'ny andron'i Jesosy dia fantatsika tsara fa sous occupation romaine ny Jiosy, zany hoe teo ambany fahefan'ny Romanina ny Jiosy. Ny Romanina dia nametraka mazava tsara fa ny Romanina ihany no manam-pahefana amin'ny famonoana olona ho faty. Tena lalàna Jiosy tena lalàna Jiosy raha misy olona miteny ratsy an'Andriamanitra dia vonoana ho faty, elohana ho faty izy. Saingy izao nesorony Romanina tamin'ny Jiosy zany fahefana zany hoe nareo eto ambany fiahinay izay miaksepte manaiky ny fivavahanareo na dia polythéiste aza ny Romanina. Saingy izao tsy azonareo ampiarina kosa ny hoe manala hain'olona, fa raha misy olona ho vonoana ho faty dia tsy maintsy miakatra any amin'ny fitsarany amperoa zany any amin'ny Romanina no mitsara azy. Au niveau amin'ny Jiosy zany dia tena tokony ho faty ny tompo raha marina ny accusation hoe nanao blasfème izy. Jereo ny mpiapanga fihetsin-doza rehefa tao anatin'ilay alina misy manipulation be dia be, mety misy mahay lalàna koa izay dia jereo tsara fa rehefa misy fitsarana amin'ny alina misy manipulation foana ao. Tao anatin'iny andro alina iny soi-disant hoentina andeha ho any amin'ny Pilato niovany fotoana. Tary aloha dia hoe nanao ny tena no Andriamanitra izy, izay no ino fiampangana azy. Fa rehefa tonga teo anatrea amin'ny Pilato niova ny accusation an'i Jesosy Kristy. Fantatr'ireo Jiosy mantsy fa raha miteny hito ny tena ratsy an'Andriamanitra dia tsy asiany Pilato siry zany, tsy asiany siry tsy zany ve nitondranareo olona ty alefa soany olona io, tsy manan-kery amin'ny Romanina tsy mpivavaka zany. Fantany tsara no vainy rehefa tonga tary amin'ny Jesosy tary amin'ny Pilato dia lazainy fananinina amin'izay io izy manao ny tena ny kompanjaka, ka raha vao miteny hoe manao ny tena ny kompanjaka aka iny zany, aka fahefany zany, anonga-mpanjakany zany. Dia tsy tantara amintsika ntsony ilay fomba namonina ny tompo, fa te hiteny amintsika fotsiny manao hoe noterena ho faty aterisetra ny tompo, natao izay hiaran'ny fahafatesana taminy. Dia iny moa ny efa rano fantatsika tsara
na hipilato aza ny alaala rano no nalainy dia ahoana ozy izy anasa tanana ozy izy fa tsy hitako izay ty lehilahy ty fa raha misy tianareo avoaka dia misy olona anankiray ato ka izy amin'ireo no avoaka anareo ny olona iray no nasainy hanapaka ohatrany hoe matadity kely aho zany hoe tamin'ny andro fifidianana zany dia mandeha ny deuxième tour dia miady eo zany le vato dia hoe ny fiangonana zany ny vahoaka zany antony hoe izany ataonareo dia misy miteny hoe premier tour dia vita ay izay zany voka-pifidianana tsy nanana ny hery ntsony lay fahefa-pitsarana teo anatrehan'ilay antsoantso ny vahoaka maty tsy aradrariny ny tompo ary raha miteny hoe maty tsy aradrariny ny tompo ryavana dia manamarika amintsika izany fa nafoin'Andriamanitra ny zanany nafoin'Andriamanitra io marina fa nisy zany visy de procédure rehetrarehetra zany saingy neken'Andriamanitra izy zany anehoana fa izy Andriamanitra mihitsy mameno zanany tsy ny jiosy ny namono an' Jesosy tsy ny olona ny namono ny tompo fa izy nanolotra ny tenany ho faty teo amin'ny hazo-jany tsika mahafantatra tsara fa soratra masina hatramin'ny testamenta taloha testamenta vaovao dia miteny fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-kely neken'Andriamanitra arak'izany ny hahafaty an' Jesosy Kristy zanany io fahafatesan'i Jesosy io no fantatr'Andriamanitra fa hamvahaolana tamin'ilay fahafatesan'ny fiarahamonina izay nitanysaintsika teo aloha teo fean'izany raha miresaka ilay fahafatesan'i Jesosy teo dia izao manao hoe ho an'ny apôstôly rehefa mamakitsika zany ny bokon'ny asan'ny apôstôly ny toko faharoa andininy faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo asan'ny apôstôly toko fahadimy 29-30 ny apôstôly indrindra Petera moa zany no manao toriteny ao dia Petera dia manao accusation fa ny jiosy no namono ny tompo zao no filazany azy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa manao hoe 2:22 ry lehilahy Israely mihaino zao teny zao Jesosy avy amin'ny Nazareta lehilahy nasehoan'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovan'Andriamanitra azy teo aminareo tahaka ny fantatrareo ihany izy efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo dia nombonareo sy novononareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna novononareo sy nomboanareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna ho Petera mantsy ny jiosy fa izay dia ao amin'ny toko fahadimy mbola Petera ihany no miteny tamin'ilay toriteny teo anatrehan'ny synodiona toko fahadimy 29-30 dia ho Petera sy ny apôstôly manao hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an' Jesosy izay novonono tananareo na hamponareo teo amin'ny hazo avantany Petera any amin'ny jiosy ny famonoana ny tompo tsika kosa nefa mahafantatra fa Andriamanitra mihitsy no nampiditra azy tao amin'ny fahafatesana satria tafiditra tao amin'ny planin'Andriamanitra ho famonjeny zao tontolo zao io fahafatesan'ny tompo io tafiditra tao amin'ny planin'Andriamanitra ho famonjeny zao tontolo zao io fahafatesan'ny tompo io neken'Andriamanitra ny hahafaty an'i Jesosy na dia zanany azy mba hamelona ny maro neken'Andriamanitra ny hahafatesan'i Jesosy na dia zanany azy mba hamelona ny maro raha izany ary havako no izy
raha izany no fahafatesan'ny mpino fahafatesan'izao tontolo zao raha izay no nahafaty ny tompo inona no herin'izany fahafatesan'izany inona no herin'izany fahafatesan'izany dia mazava ary afaka malala ny herin'ny fahafatesan'i Kristy dia hery izay manala ny olona ao anatin'ny aizina ao anatin'ny fahafatesana. Ny soratra masina dia mampiseho amintsika fa izay rehetra tao anatin'ny alokony fahafatesana na tao anaty fahafatesana tao anaty aizina ka nifanena tamin'i Jesosy dia entiny makany amin'ny mazava entiny makany amin'ny fiainana omeny fahavelomana. Veo zao tsika namaky an'ilay zanaka latokany mpitondran-tena taonay Luka 7 lay vehivavy mitomany no nitenenan'i Jesosy manao hoe aza matahotra aza mitomany. Lay faty efa ivoaka ny tanàna no nitenenan'i Jesosy hoe miarena dia miarina ny maty. Velona lasa nanana aina lay nitoetra tao amin'ny fahafatesana. Na iza nandalo fahafatesana zanaka vaviny Jairo, Lazarosy, lay lehilahy maty tanana, lay vehivavy izay efa toy ny maty mihitsy azy nararina mitrany 7 taona efa noheverina toy ny maty. Ireo momba heverina fa maty kibo, ireo demoni maty ara-panahy, zay rehetra nifanena tamin'i Jesosy dia nomeny fahavelomana. Asan'i Jesosy lay maty zany dia manova ny ho amin'ny fahavelomany mpino izy. Ny asan'i Jesosy dia mamelona, mitondra fiainana, mitondra fahazavana. Eo anafian'ny fiarahamonina feno fahafatesana araka nolazaintsika teo dia ny fidiran'ity Jesosy izay efa maty ity antsehatra no vahaolana. Efa niatra taminy ny fahafatesana, efa nanjo azy ny fahafatesana, koa ambara arak'izany fa lalana efa hitany iny koa izay rehetra mifanena aminy dia omeny fahavelomana. Jesosy Kristy lay manangana ny maty, izy mantsy lay miteny fa izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray ary izay rehetra mino tsy ho faty mandrakizay. Ao amin'ny Apokalipsy 1 perikopantsika tamin'ny herinandro iny no finainantsika dia mazava miariary ny toko voalohany verset 17-18 fa io Jesosy Kristy izay nandalo fahafatesana io mihitsy no manana ny fanalahidiny ny fahafatesana sy ny fiainantsika. Izy zany no atao hoe tompony lakile amin'ny fiainantsika, lakile amin'ny fahafatesana. Noho izany tena manana tombony lehibe ny kristianina manana azy. Ny fanontaniana sy fandinika ary fieritreretra zany ety am-pamarana na ry afaka malala. Mamara antsika dia mandihy ny tena manao hoe efa hentsika hoe mitombo izay tsy izy raha tsy hijery afa tsy malagasy zany no resana. Mitombo izay tsy izy ny isan'ny kristianina miroborobo ny fiangonana etsy aroa ary tsy afaka mitenitsika hoe mitombo quantité ihany fa misy kalitao ihany koa izay ananany fiangonana. Fanontaniana dia hoe raha miroborobo izay tsy izy toy izany ny fiangonana, nahoana ny fiarahamonina misy an'ilay fiangonana mahantra velona sy mitoetra amin'ny endrim-pahafatesana maro izay tsy takatry ny saintsika misy ankehitriny. Dia lehibe mihitsy ny zavatra tsy takatry ny saina misy ankehitriny. Misy an'izany hoe zazakely voamena vava ariana eny amin'ny fako
misy an'izany hoe fianakaviana kaiky namono ny avany ny ray no mamono amin'ny zanany, ny zanany mamono ny ray aman-dreniny, tsy takatry ny sainy zany. Dia mifanontaniana zany andiniantsika tena dia hoe mbola fiarahamonina kristiana ve ny fiarahamonina misy atsika? Azontsika tenena ve fa le tsy kristiana reny rehetrarehetra reny le tsy kristiana, fa tsika kristiana tsy mba manao an'izany. Azo lazaina an'izany ve sa ve tsika ihany koa reny ka mila fiavozana, fanavozana, mila fahaterahana indray, fahaterahana vaovao, satria ny soratra masina dia miteny fa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao, izy efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao. Ny fanantenana sy fanambony ny soratra masina antsika riavana, raha miaina marina miaraka amin'ilay Jesoa efa maty sy ninina ho faty io isika, dia ataony mipandresy ao amin'ilay Romanina 9:7-7 manao hoe ary mihoatra noho izany dia ataony mpandresy isika. Io zany le antsoina hoe fiangonan'ny mpandresy Église des Vainqueurs, une chapelle. Ataony tompo mpandresy mihoatra ny mpandresy tsika raha manaiky hiaraka amin'ny Kristy izay ninina ho faty io. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra riavaka amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany, hivavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra ray eo amin'i Jesosy Kristy ilay ninina ho faty, ilay mizaka nitseran'ny aina, ny solo vaika ny akalany, noho ny amin'ny fahotanay, noho ny amin'ny faharotonay, noho ny amin'ny fahadalanay tamin'ny endriny rehetra, nanaiky ny fatoho anay ary mbola vonina hamelona anay koa aza hitondra anay ho mpandresy mihoatra ny mpandresy aza. Entiny ambavaka natrianao ty fiarahamonina marary misy anay ity, entinay ambavaka natrianao ny fiarahamonina maty fahavelona, ny fiarahamonina antsakan'ny fahafatesana ara-panahy. Enao Jesoa hanavao ny fiarahamonina misy anay antsakan'ny fiadanana. Dia fetompo ny fiangonana ao, ho fiangonana afaka mijoro vavolombelona, ho fiangonan'ny mpandresy, tsy ho fiangonana milafika any anatin'ny fahafatesana izao tontolo izao ka zary maty to azy ihany koa, fa afaka aneo mandrakariva ny herinao sy ny asanao eny amin'izao tontolo izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, naovanay sy angatanay izany mivavaka izany, sotra tompony. Amen.